Au fait, coucou le lot c'est qu'elle est au fait les izy ça les saka spiritualité tika mozam ça resaka zavatra mitranga amin'ny fiainana zay tena hoe mety nareo ihany koa efa nanatrika zavatra ohatran'izany fa za moa zany tena hoe ataoko hoe plusieurs fois tamin'ny olona tiavako foana nahitako an'izay fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tamin'ny havako nahitako an'izay tsy aiviko fa cousinko dia avy amin'ny mamako fa tsy avy amin'ny papako dia mauvaise surprise hitako avy amin'ny cousinako avy amin'ny papako ilay izy zavatra asa tadidinareo za moa zany tsy teny en détail hoe inona ilay izy fa tsy haiko koa aloha zany hoe fa maninona no tsy maintsy tombe tamin'ilay fotoana hoe tsy déconnecté loatra anatin'ny petsy fa juste anatin'ny petsiko anatin'ny compte personnel nahitako an'izay rehetra ohatra rehefa mandinika an'ilay izy dia zay hoe efa fitondran'Andriamanitra ilay izy satria matoa ilay izy efa nampahitany anahy dia efa zavatra efa répétitif foana fa za mihitsiny no aveuglé foana hitanareo au fait toetrako ho an'izay mbola tsy mahafantatra na tia dia olona tsotra na tia tsy mba manana an'izany hoe fo mety tsara velatsia izany za rehefa tiako dia tiako rehefa tsy tiako dia tena tsy tiako izay na tia dia miezaka foana manampy olona nataoko raha hoe tsy manampy resaka materialy fa nataoko raha hoe resaka conseil sy ohatran'izany c'est vrai indraindray ny fiteniko an'ilay izy mety direct fa le olona mandray anazy foana no hitako hoe tsy haiko hoe tsy zatra mihaino zavatra direct ve sa hoe ahoana dia mandray anahy toy ny ennemi inona ny zavatra antranga rehefa mijery Facebook zany amin'ny compte personnel ko dia mijery eo dia ankina be fa micommente manao commentaire sy ohatrany hoe mifandray be amina blogueuse sy influenceuse ray zay efa nanisy négativité tanatin'ny pejitsika ny cousinako zay tena hoe ahoana re zany hoe zanaky ny rahalahy ny dadako dia ankina be mihitsy satria tsy le izy tena marina ohatrany hoe je m'attendais pas du tout de ça venant d'elle satria tellement zay proche be azonareo ohatrany hoe cousine ohatrany hoe zanaky ny pralahy proche be zany dia hatramin'izay koa tsy zavatra ohatran'izany fa maninona ny teniko ohatran'izay dia le izy rehefa ny tena diniako ny zavatra rehetrarehetra ohatrany hoe depuis naza nanokatra n'ity pejy ity ary taloha izy actifa foana manao réaction indraindray izy manao commentaire sy ohatran'izany comme quoi entre cousines on se soutient azonareo le izy fa ny zavatra tsikatro rehefa tena nandinika ary zay zavatra izay ohatrany hoe ny fanahy masina angamba no nampahita anahy tanatin'ny séance de prière zay nataoko fa depuis za taty Maurice dia inona moa izy ity dia nanomboka nahita ohatrany fiovana satria nitako ohatrany tsy dia nisy réaction ntsony de sa part moa zany dia teo amin'ny tena nahitako hoe tena hoe misy ny fiovana dia satria mantsy izy vu hoe izy tsy mipetraka Madagasikara fa ny ivelany dia za vao niteny anazy hoe vadiko ane miasa amin'ny compagnie aérienne les zao fonction en vadiko zany teneniko dia nanomboka teo elle était bizarre vraiment elle était bizarre fa za zany en tant que hoe olona tsotra dia hoe mais non c'est moi qui me fais des idées mais non c'est pas ça mais non c'est ta propre cousine elle va jamais te penser de mal sur toi etc mais non voilà azonareo le izy zay le hoe satria za koa za zany tena marina ny fonctionnement ko aleoko miaina anatin'ny naïveté ako raha ohatrany hoe zay ny tenena anazy ahafahako manana ny fiadanam-po foana
fiadanantsaina foana mba tsy eritreretako hoe ianona ke tena mieritreritra zavatra ratsy ianona ke matoa izy manao zavatra sao de mba mieritreritra sao de mba manao zavatra ratsy amiko ary hitanareo lasa ohatrany hoe za lasa micréer négativité ho anahy manokana de za efa hatramin'izay mihitsy mifonctionne ohatran'izany hoe aleoko mieritreritra hoe mais non izy raha manao an'izao ny zavatra tsara foana ianao eritreretiko amin'iny olona iny amin'izay tsy manana zavatra ratsy ohatran'izay de ohatran'izay foana nataoko ohatran'izay foana nataoko nisy taona be de be moa zany fa zany hoe za tsy tantaranareo en détail an'ilay satria moa zany le izy resaka histoire am-pianakaviana fa ny tena hoe zay fotsiny mba hitantaranareo anazy hoe zay fotsiny hitako hoe zavatra niova depuis au fait en bref tiako tenena aminareo raha ny solidarité familiale natao fianakaviako no resahako aminareo avy amin'ny mamako misy kokoa izay solidarité zay fa avy amin'ny papako efa ça fait déjà depuis longtemps ohatrany hoe tsy de misy loatra izay fifandraisana tsy solidarité izay any ka lasa samy maka ho azy de rehefa misy zao ohatra hoe zavatra tokony atao de lasa manano sarotra be foana manao an'io satria efa tsisy an'izay solidarité zay de mety hoe ozy hoe mety hoe zay koa angambany fa ho an'izay tsy mahafantatra aloha zany de na ty tsy hoe fianakaviana surtout satria avy amin'ny mamako foana moa zany tena taizana tantinako de zahay tsy hoe fianakaviana hoe mpanan-karena zany zahay tsy hoe niaina tanatina hoe ina re zany hoe tanatin'ny luxe na hoe zavatra tena hoe indraindray raha ny tsy ampy mibetsaka satria zay mihitsy niainanay hoe sahirana foana tonzay satria tantinanay mpampianatra sahirana foana izy papa dada io fa izy koa manana ny fiainany satria bon zay moa zany tsy taizany dada sy mama de izy nosy be foana mamako moa zany vezivezy fa tantinako ny tena hoe nitaizana de du coup zany tsy maintsy hoe ny tantinako tena hoe nanao prise en charge anay tena hoe manontolo zavatra ohatran'izany de ohatrany hoe nohony hoe ataoko hoe ahoana re zany tenenanareo anazy hoe nohony hoe lasa taty Maurice nanao ny fiainako nanona moa izy ty ny saisirany opportunité nanareo ary angamba mety mahita hoe way tena naty tena mivoatra be mihitsy sy ny sisa de depuis an'izay de zay le fiovana de ozy fotsiny aminareo hoe tena amin'ity tany iainantsika ity zany on ne peut plus faire confiance amin'izy tena on ne peut plus faire confiance na amin'izy na havanazy tena hoe tsy apozina le izy de za aloha zany za manokana de tsotra fotsiny enah ny teniko hoe enfin zay moa zany histoire en bref zay le histoire zay fa ny tiako tenena aminareo fotsiny de tsotra raha hoe ny zavatra nyteneniko raha hoe ny zavatra nataoko ohatra fotsiny anatin'ity pejy ity na ny zavatra nataoko sy ny sisa nyteneniko ka hoe nisy nanafotoana ny ray taminareo de tena ifonako zany zavatra zany fa za kosa matoa miteny zavatra ray de tena hoe par sincérité foana ny tenenako anazy fa tsy hoe andeha hamotika amin'ny fiainany ihany na rangafa aloha za hiteny momba an'izao ty mantsy nitoy an'le izy de ity tao anatin'io pejy ny sipa io sipa zay nanisy négativité sy nanisy méchanceté tanatin'ny pejy tiako io d'ailleurs izy moa zany efa mibloqueko de nahita influenceuse hafa ihany koa ohatrany hoe manohana anazy de ozy hoe donc du coup zany hitanareo ohatrany hoe dingo toka de nisy zavatra napahitan'Andriamanitra ana hoe méfie toi fa misy ennemi anao ohatrao ny tiako tenena aminareo raha ohatra mbola veriko foana ty raha ohatra ka ny zavatra nyteneniko anareo na nafotoana anareo na zavatra nataoko tanatin'ity pejy na nafotoanareo toka de teneno anao en commentaire hoe na ty fa tsy tokony hiteny zavatra ohatr'izao ndry fa tena mahasositra le izy fa ne soyez pas hypocrite à ce point hoe andeha hinamana amin'ny olona zay nanao méchanceté tanatin'ity pejy ity zay nanao méchanceté en plus de ça gratuitement tsy hoe za akory nanao méchanceté tany amin'le olona na za akory nanao zavatra tany amin'le olona de anareo mandeha mamorona ny clan anareo any mais moi je m'en bats les point ben faites votre vie rehefa ohatra hoe tsy zakanareo ny zavatra teneniko hoe aza mi se focaliser amina resaka hoe
produit sinoa sy ohatran'izany satria sinoa produit ampiasainy sinoa dia tena mampatahotra raha ohatra ny hoe raisinareo le izy hoe ay manimba ny tsenanay donc du coup vous allez me prendre pour une ennemie dia anareo zay nazara tellement je suis un petit peu choquée par rapport an'le izy hoe zany ve zany ny andraisantsika malagasy au lieu d'accepter oui non ce que Nati si vraiment elle a dit la vérité ben allez je vais changer carrément voilà mais moi ce que j'aime pas vous êtes hypocrite même à ce point de faire croire à toutes vos abonnés que vous faites que de bonnes choses nefa miara business anareo ataonareo zavatra ohatran'izany mova fantatrareo zavatra tena sinio reo sinoa reo anatin'ny produit zay ataonareo na produit cosmétique na resaka tsiakuina momba ny vatana dia rehefa za ve miteny zavatra ohatran'izany dia hoe non elle est déjà notre ennemi satria izy any Maurice monsieur Mlaise fantatry patata zay koa ny zavatra hitako tao anatin'le pejy dia ozy hoe tena ankina be mihitsy hoe moi qui est CDD ozy hoe tamin'izay ara angambany raha tadidinareo ny teny hoe au lieu de faire ça se focaliser kokoa ni produit naturel satria tsika malagasy zay ny image tsika mbola anatin'le hoe paysage naturel zavatra naturel ary ny zavatra naturel zay foana na velombeloko ny zavatra naturel dia tediavin'ny olona ny ivelany sa ve hoe te hanambaka fotsiny satria be dia be ny malagasy no tsy mataka zavatra be dia be ny malagasy mora ambakaina be dia be ny malagasy mora entina dia juste te hanao business mba azahoana vola fotsiny ve no hanaovana zavatra ohatran'izany dia za moa zany miezaka foana ny aboniako rehetrarehetra mahafantatra an'izany hoe non zavatra ny tenenina ty kosa misy fahamarinana dia misy aza taminareo ny teny tamiko misy hoe zaky dia tena tsy manjifa ny zavatra ataony satria le izy tena misy aza ny tenena mihitsy nangididiny molitra ny satria nampiasa an'le produit zay hoe mitandremy tsika teto raha niresaka zavatra ohatran'izany tsisy nanonona mihitsy hoe ianina plus précisément ane zany teneniko zany na ianina plus précisément fa ny teny fotsiny hoe fantatry hoe be dia be ianareo entrepreneuse manao zavatra ohatran'izany zay mitandrema foana satria reny produit reny indrindra ka hoe produit manafotsy produit zao hoe cancérigène reny misy zavatra atao foana anatin'iny indrindra ho avy any amin'ny sinoa tsy azo antoko zany raha zavatra hoe vitany américaine na européenne mbola ataoko hoe mbola misy mbola nandalo plusieurs étapes iny plusieurs évaluations iny plusieurs tests sy ohatran'izany zay vao hoe tena hoe ay avoaka amin'izay zany ity produit ity ohatran'izay zao tantaraiko anareo misy société zao européenne tonga ty Maurice tester produit ambolo amin'ny mauriciane zany hoe karazam-bolo rehetrarehetra zay misy atya mety ny buanjareo mety hoe les produits conçus kokoa an'ny peau métissée na ny volo métissé le izy dia miditra mihitsy zareo manao investissement se déplacer makany amin'le firenena ohatra hoe aty zareo dia mitester an'izy amin'ny volon'olona tsirairay nafahako nafantatra an'izany dia cliente tonga taty amiko no ny teny hoe io voloko io izy natao test ohatrao fa misy produit ohatran'izao lancé tsy haiko iza le société tsy tadidiko tsony dia za mitena anareo an'izany satria manova fotsiny anareo ok le za zany tsy teny tsony fa manaovinareo reo tsirairay aminareo manova recherche documentaire momba an'izany fa tsy maintsy ahitinareo hoe misy zavatra hafahafa foana ataon'ireo sinoa sincèrement pour vous dire zakony manana studio momba na resaka volo en ce moment je fais des études concernant la peau dia tena miteny mihitsy ny formatrice izay mampianatra anay zany tena mitandrema resaka produit fa io foana ny tena zava-doza amin'ity resaka azy ity asa mety hoe samy manana ny fomba fiasana angamba mety hoe ny anareo mety hoe tsy qualité ny tadiavinareo fa ny quantité fa za kosa dia mampalahelo anao hoe be dia be ny malagasy voambaka ao anatin'le izy zay no mampalahelo anao satria fantatry hoe tsy malagasy rehetra mety hatakatra an'izany tsy mety hafantatra an'izany dia rehefa misy miteny zavatra zany ohatra hoe miteny an'izany zao dia fa raisinareo ho ennemi anareo fa maninona donc
zavatra ratsy zany nandraisanareo anazy raha tena olona tena mpanao bizanareo entrepreneur tsy tokony handray zavatra ohatran'izany mihitsiny au contraire tokony hisaotra azy nareo ary tokony totototona amin'ity pejiko ity hoe merci beaucoup kinaty fa tena misy eritreretiny zany zavatra tenendry zany zay le izy de tena mahasosotra anda tamin'le izy de tena hoe kozina kokoa anatin'le manao commentaire sy manohana an'izay sipy zay de zay le olona zay ihany koa be de be moa zany izy tena tonga de ohatrany hoe tsy fantatro tonga de hitako daholo izy tao rehetrarehetra menakavy tao rehetrarehetra za moa zany tsy teny hoe inona le page de iza le olona le niteneniko tao anatin'le izy ka nanao le commentaire inona zavatra nitrangamana mahakasika ny kozinako sy ohatran'izany satria araka ny teniko anareo hoe misy zavatra filaza de misy zavatra filaza de misy zavatra tsy filaza anatin'ny tony réseaux sociaux tony mba tsy taran'le izy sy mba tsy amoronana buzz satria za rehefa manao zavatra de za tsy tiako le misy olona de manitatra buzz avy eo satria mba te azo vy fotsiny sy ohatran'izany de manitatra buzz zay mantsy efa ty zavatra efa iainantsika ty mantsy efa zavatra ratsy daholo de zay le izy fa zay ny tiako tenenina anareo de ozy hoe bon nena moa zany tiako tenenina hoe tsy manana za efa olona hatramin'izay raha ohatra hoe mieritreritra nareo manana jalousie aminareo tena za efa hatramin'izay tsy mba manana an'izany afaka manontanareo na ny havako na ny tantinako misy kozinako afa ihany koa mijery ato miteny foana zareo raha mahafantatra ana tsara mihitsy hoe ititina satria titina ny fiantsony zareo ana titina indray dia olona mieritreritra olona aloha vo izy zay ny toetrako zay donc zamezaka hoe za ve ahita olona mitsiritra ny atao tamin'izany mbola tamin'izany tena hoe olona tena hoe ataoko hoe mbola tsy tafa tena hoe mitsiritra ny ataoko fa zamezaka hoe andeha hanao jalousie aman'olona hoe ay mieritreritra azy na ohatran'izany jamais ary hitako hoe zay koa ngambana anisan'ny toetra ataoko hoe ina moa zany qualité anisan'ny nanamora kokoa ny fivoarako tanatin'ny fiainana satria za dia olona tsy mba mieritreritra fa rehefa zavatra ray matotoka dia hitan'ny masoko zavatra ray tonga dia misokatra amin'iny saiko donc zany izy efa répétitif le izy ary tsy voazay mihina fa tsy voazay zay zavatra zay fa efa imbe de be ary misy any clan any zareo nareo mahafantatra fa ny influenceuse à Madagascar sy ny influenceur à Madagascar samy manana clan any zareo reo de zay le izy za moa zany tsy anatin'izany sehatra zany bino moa zany mi-influencer olonareo satria te hanao bizina amin'ny page nareo anareo iny samy manana ny objectif tsika anatin'ny pejy fa kosa le hoe mieritreritra mandray zavatra tendrony de tena mampalahelo be fa ovay raha tena hoe te hanao bizina tsara de ovay zay toetsainy zay fa mampalahelo be tena mampalahelo trop loatra ary zay le izy coucou daholo aloha santatra Ashley Lanto Annie de Likelène de zay fotsiny tiako nampitandremana anareo tsy hoe akory averimberiko foana ty nitanjoko tsy hoe andeha nimbana amin'ny business any olona fa mitandrema foana amin'ny reny hoe ay lokomena ay tsy haiko inona produit amin'ny tare ka hoe ay hoe avy any Chine le izy zavatra ohatran'izany nena zao raha hoe anonona de za tena mitena anareo hoe mbola félicitation any cœur liao satria izy miezaka manao zavatra naturel à 100% de tsika ve zany tsika malagasy afa ve zany tsy afaka mavita zavatra ohatran'izany ary PDB no ohatra hoe reo mpanao resaka beurre cacao reo efa manao lokomena kely ary tena hoe mafiera le izy satria tsika malagasy ny capable tena hoe capable tsika fa trandraha kokoa ny resaka natural satria tsika manana akora PDB tsika Madagasikara fa maninona ny maka zavatra any ivelany
zay le izy de avy eo nareo mirehare be hoe vita malagasy non vita malagasy vita sinoa fa mitondra anarana malagasy fotsiny zay le izy za aloha je suis désolée fa tsy anatin'ny principako mihitsy no tia zavatra ohatran'izany je suis désolée za zao raha miteny an'izany ndray de misy tesitra indray hoe hay mialina indray na ty izy tsy haiko ina bon iny ianareo zay foana ny anao noteneniko hoe tant que mbola tsy raisiko ny zavatra teneninareo de mijanona anatin'ny fonareo sy eo am-bavanareo fotsiny iny fa tsy miafekte anah na oviana na oviana donc zany raha mbola raisinareo négatif ny zavatra teneniko any de anareo ny anareo indraindray tena tao anatin'io compte personnel akio ny tena nahitako zavatra be de be mihitsy satria zao za anatin'ny petsiko a rehefa misy négativité ato ohatra hoe avy amina pejy na avy amina olona sy anato koa de bloqueko iny za zany tsy de anatin'ny compte personnel akio foana fa rehefa niditra ato anatin'ny compte personnel akio a de tena hitako daholo sao rehetrarehetra ohatrany hoe guiden'Andriamanitra hoe non ajanony kely aloha mipejinao naty a fa aleo ianao aloha misahana kokoa ny resaka compte perso anao de mahita ianao zavatra be de be fa tena hoe niavana amin'izao a tena hoe tsy apozina indrindrindrindra ka hoe zay le teneniko anareo hoe indrindrindrindra ka hoe fantany ianao hoe taloha ianao tena hoe ataoko hoe tena sahirana de amin'izao ianao afaka miaina tsara tena tsy zaka tena nefa ny anah tena teneniko anareo ny tena ny anah zany tena mahasosotra anah mieritreritra an'le izy pourtant olona akaiky anie zay fa tsy hoe olona hoe afa raha ohatra ny une de mes abonnés qui me font ça, ben je vais dire que non, mais elle ne me connaît pas assez. C'est un gamba matunga nazy manao an'izany fa hoe avanao nafantatra anao, mahafantatra tsara anao, nafantatra tsara mihitsy naterahanao satria kozinako efa lehibe le izy. De zay ny zavatra mitranga de mampalahelo tena mampalahelo. Za moa zany tantaranareo an'izany satria iza moa ny tantaraiko an'izany. Tantarako amin'ny vadiko izy tsy ho azony mihitsy rehefa tantarako anazy fa tsy azo mihitsy satria zareo tellement zareo fianakaviana solidaire be de ny zareo hafa mihitsy zany ny zareo rehefa hoe tena hoe fianakaviana de fianakaviana de dadako ihany koa dadako la protecteur en famille de donc du coup zany na ho tantarako amin'ny dadako ary zany bon il va dire que non enao mihitsy n'izao enao mihitsy n'izao zay le izy de mampalahelo be tsy hita ihany zay iainana fa ozy hoe tantaraiko aminareo ihany zavatra mahazo anah tsy hoe tantarana fiainana be fotsiny fatany moa zany le izy satria nisy ifandraisany koa le izy tamina resaka hafa de zay le partage kely tato anatin'ity live ity de fa eto kosa de mankasitraka ny havako zay hoe tena hoe kozinako misy tena manohana anah anatin'ity pejy ity de sasany raha tena teneniko anareo tsy nandefa me sympathie akoho tsy nandefa toutes mes condoléances akoho de zany koa teneniko amin'ny vadiko hoe ny abonné aza tsy afako mandefa toutes mes condoléances azonareo le izy tena zay zany teneniko anareo hoe rehefa le miova ohatran'izao ny fiainanao tena micréer ina moa izy ty micréer olona tena mieritreritra zavatra ratsy aminao zay le izy ohatrany hoe fanirin'ny olona ve zany ahantra foana ianao eo zany fanontaniantsika mipetraka hoe fanirinareo ve hoe ahantra foana ny olona zay hitanareo de ina nefa nitanjona anatin'izay zavatra zay ny anahy aloha mahafiarana ary za tena zay foana ny anahy raha vao mahita ny mpiara-mianatra amiko ka hoe any an-davy sy ohatran'izany tena ozy hoe ndry tena hoe izao tena ohatrany hoe mitsiko azy satria tellement satria fantatro ny zavatra niainanay tamin'izany sy ny zavatra niaina satria ankizy sahirana ihany koa fa tafita izy tsy haiko ohatrany hoe za ve mbola je joue les sainte Thérèse zany hoe Marie Thérèse sa hoe tsy haiko inona sa hoe tellement ce monde est devenu cruel tant que ça tena hoe grave fa ozy fotsy aminareo hoe tena aleo tsy manana confiance amin'izy de aleo confiena amin'Andriamanitra foana zay zavatra mitranga rehetra fa zakony ny fantatro fotsiny hoe matoa napahitan'Andriamanitra n'izany zavatra rehetrarehetra zany
dia du coup zany efa misy fampitandremanao hoe mitandrema ihany ianao amin'ny fréquentation anao, mitandrema ihany ianao amin'ireo havanao ireo, mitandrema ihany ianao amin'izao, mitandrema ihany ianao amin'izao. Zay aloha ray. Fa ny faharoa koa dia mampafantatra hoe tsy faly amin'ny fivoaranao ane eto amin'ity tany ity. Tena tsisy faly. Tsisy faly. Misy zao ny abonné ato efa abonné depuis des années tena hoe manohana sy ohatran'izany foana. Zay mahatonga ana hoe ozy mantso amin'ny vadiko hoe allo za andefa zavatra kely an zareo satria tsy avako zareo, tsy nitsinako nefa mireagira ohatran'izany. Dia za mitena anareo raha ohatra ka toay ianareo ka reraky nareo hoe za tena miezaka foana ary na tia manao ny tsara fa dia ataony olona méchanceté foana, aza reraka zany. Mijoro au contraire ny olona ohatran'izany tena mpian'Andriamanitra, ary ny olona ohatran'izany tena anapirofon'Andriamanitra ny heriny, anaporofony Andriamanitra ny alehibeany, anapirofon'Andriamanitra fa tena izy rery ihany tokony hanjaka eto amin'ity tany ity fa tsy ny devoly. Fa inona foana no mahazo atsika indraindray tsika rehefa ohatra hoe manana cœur sincère ohatran'izany tsika, dia misy méchanceté sy ohatran'izany foana mahazo atsika dia kivitsika avy eo dia ravitra tokoa tsika fa hanao méchanceté aman'olona, dia zay zavatra nefa ny tena danger be mihitsy. Zay zavatra tena hyper tena danger be mihitsy. Dia ozy aminareo amafisy foana ny finoanareo ohatra ny anahy tena mivavaka hoe Andriamanitra amafisy ny finoko manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany fa satria nampianarinao foana izay ninona zavatra mitranga eto amin'ity fiainan'ity dia nao foana ny zava-dehibe amin'ireo zavatra rehetrarehetra mbola tsisy dikany. Ao anatin'ny Baiboly misy milaza an'izany hoe raha mbola zavatra vitan'olombelona dia mbola tsisy dikany, raha zavatra mbola vokarin'olombelona mbola tsisy dikany fa Andriamanitra rery ihany. Andriamanitra rery ihany no tena important indrindra. Dia izay zavatra vitantsika olombelona, pourtant tsika novokarin'Andriamanitra, noforon'Andriamanitra olona toa azy, olona ohatra ny Andriamanitra izany, ohatra ny ahoana izany, manana pureté, manana cœur sincère, manana zavatra tsara rehetrarehetra. Fa noho ilay société izay efa midégringole izay iainantsika no mahatonga ny olombelona modifie tsikelikely, dia eo lasa misy ny mpangalatra, lasa misy ny mpamono olona, lasa misy ny jalousie pour rien, tena atao contre guillemets hoe pour rien. Lasa misy na dia havanao zao dia alors nga inona fa tia indray dia porofoka aminazy mihitsy hoe za dia vomaika namana amin'ny olona tsy tia anazy, zavatra ohatran'izay le izy. Fa dia tena mampalahelo satria izany zavatra tantaraiko anareo izany rehefa tena dinihana, rehefa vakiana ny Baiboly zavatra efa nitranga efa tamin'izany, ohatran'ny hoe répétitif le izy, lasa ohatran'ny hoe malédiction le izy. Dia nena zavatra hitako avy amin'ny mamako moa izany sy tena ahitako loatran'izay fa avy amin'ny dadako tena ahitako an'izay hoe misy zavatra ataon'ny olona efa tany aloha tany dia miverina amin'ny génération entre cousin cousine le izy. Répétitif satria inona ny anton'izay? Satria ianao tsy mivavaka, tsy manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra, ny fiainanao dia sexe, dia miasa ianao dia sexe, dia inona ihany koa dia juste manangona, dia manana trano, dia manana fiara, dia izay. Tsy manana zavatra mipetraka mihitsy ianao, se baser, se ressourcer amin'inona ianao zany. Izay le izy.